Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny meteotsika midina hatrany aloha ny tsindrin'ny atmosfera amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ary manevana ny orana tandrivotraony zay ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana satria dia mbola mipetra ihany koa ao atsinanany nosy ao ny rimondraona izay misy ifandraisany tanteraka amin'izay fidinana tsindrin'ny atmosfera eto Madagasikara izay. Ny maripana kosa indray any amin'ny alatsinainy any dia tomanana isy fidinana maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanany nosy iny fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mafana hatrany aloha zany ny andro satria dia misy mahatratra any amin'ny 20 degré celsius ny maripana ho ana faritra sasasasany any amin'ny ilany andrefana nosy izay hatrany. Toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapisoary vao maraina dia mandraona ny andro any faritra atsinanana sy ny faritry sava mety arahina orana tandrivotraony zay ho any amin'ny morotsiraky ny Anosy be sy ny any amin'ny morotsiraky ny distrikana Analalava any. Ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko ny any amin'ny morotsiraka andrefana kosa maina tanteraka ny andro. Ho an'ny piso tolakandro misy ny orana tandrivotraona izay mety arahina kotroka zay ho an'ny faritra Alaotra Mangoro, ny faritra Vatovavy, ny any amin'ny faritra Atsinanana zany hoe ny Atotany moa zany fa ny morotsiraka dia saika maimaina mahazo an'izay tandrivotraona mety arahina kotroka zay ihany koa ny faritry Savasy, ny any amin'ny faritry Sofia, ny aty amin'ny avoantany ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritry Vakinankaratra kosa dia mandraona ny andro. Ny takarivana ny alina dia mety ahazo an'izay tandrivotraona vitsy izay, ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana vavinavina amin'izay rapiso izay dia eo amin'ny 10 degré ny ambany indrindra hita any Vakinankaratra. Raha ny maripana ambany indrindra izay hatrany ho an'ny avoantany dia manodidididina ny 9 hatramin'ny 12 degré celsius. Ny maripana ambony indrindra kosa miakatra hatrany amin'ny 9 ho an'ny faritry Vakinankaratra. Ny morotsiraka atsinanana eo amin'ny 7 hita any amin'ny faritra atsimo atsinanana any ary mahatratra hatrany amin'ny 12 degré zay rehefa makany amin'ny morotsiraka avaratra. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray mahatratra hatrany amin'ny 30 degré ny tapany avaratra andrefan'ny nosy fa ny any amin'ny atotany ny menabe any mety tena ahitana ny mafana indrindra ho an'izay rapiso izay satria dia tomanana misy mahatratra 30 degré celsius. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny andron'ny alahady saika faritra maromaro no mahazo ny orana tandrivotraona izay mety arahina kotroka hatrany. Miaina an'izay ny faritry Sofia, Boeny, faritry Sava, Nalanjorofo, ny faritra Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, ny any amin'ny faritra Analamanga, Itasy, Bongolava, ny any faritra Vakinankaratra, Moromania ary ny ilany atsinanany faritry ny Mahatsiatra Ambony sy Iorombe. Ny any amin'ny faritry Melaka kosa dia mandraondraona ny andro zany ny tapakandro hariva ary ny ambiny kosa maina tanteraka. Raha ny maripana vinavina amin'izay alahady izay midina tsikelikely ho an'ny avoantany ny maripana ambony indrindra satria dia tombanana midina 17-20 degré zay ho an'ny faritra Analamanga, Vakinankaratra sy ny any amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony. Ny morotsiraka atsinanana kosa miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ary ny mafana indrindra eto Madagasikara dia any amin'ny tapany avaratra andrefana misy hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay alahady izay hatrany. Ny toetrandro amin'izay andron'ny alatsinainy izay dia ny tapakandro hariva aloha zany mitatra tsikelikely aty andrefana ny rotsakorana tandrivotraona mety arahina kotroka fa kosa miamaina ny andro ny faritry ny Savasy, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Amin'ny ankapobeny zany dia saika ho an'ny avoantany no tena mahazo an'izay tandrivotraona mety arahina kotroka izay sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Ny ambiny kosa maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana vavinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay hatrany tomanana midina hatrany amin'ny 20 degré ho an'ny faritra Analamanga ary miakatra 30 degré kosa ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny faritry ny Anosy any zany. Ho an'ny morotsiraka andrefana kosa indray raha ny morotsiraka aloha zany dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina ambony indrindra amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy iny. Ny atotany moa zany mety tena ahitana an'izay mafana izay hatrany indrindra ny atotan'ny Melaky, ny atotan'ny Menabe ary atsimo andrefana ho an'ny andron'ny alatsinainy izay. Hofaranantsika amin'ny tany Fahatoandrivotra nisy teto Antananarivo ny fandaharana tao aorian'ny fiakaran'ny Fahatoandrivotra izay nisongadina tamin'ny herinandro lasa teo iny dia nahitana fiatsarana kely aloha zany izay tany Fahatoandrivotra izay eto Antananarivo amin'izao faraparan'ny herinandro izao. Saika manodidina mihoatra kely ny fipetrany mesa avokoa ireo rehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetrandrontsika ato anatin'ny 3 andro ho avy dia vinavinaina hitsahanao antonony amin'ny ankapobeny izay tany Fahatoandrivotra izay. Izay ny meteotsika tamin'ity androany ity ho an'ny rapiso indray veloma tompoko.